Charles Morin Poty ny anarako fa Poty moa mazatra rehetrarehetra dia hatramin'izaho fantatr'olona amin'ny resaka zavakanto zany fa avy any Sambava io Amboanjibe ny tena marina na za rehefa namorona ny lancé artiste manjatony tamin'ny Kayamba nitondra artiste be dia be tany ivelany nanao promotion musique malagasy. Charles Morin Poty a connu le succès dès ses premiers pas dans le monde musical. À la sortie de sa première composition en 1973, il a vendu 20 000 exemplaires de disques en moins d'une année. Ce fut un record à l'époque. Dans la classe de 4e, moi, j'ai nanoratra poème. Dia rehefa nianatra musique za taty aorina dia nieritreritra hoe ataoko musique ireo poème nataoko ireo kanefa am'ilay izy zavatra samihafa be dia tsy tafavoaka mihitsy dia lasa tafamorona zavatra hafa mihitsy zany namorona musique ary tamin'ny tarika tamin'ilay classement ndrinisia zany le hoe fitata nisy orchestre tao zany nianatra musique sady nanao batterie des batteries zany no instrument ny ampiasaiko voalohany indrindra zany. Après son premier succès, Charles Morin Poty a été nommé directeur de la maison de disques Kayamba, où il a vraiment fait ses preuves. Durant ces années Kayamba, Charles Morin Poty a réussi à promouvoir une centaine d'artistes et à mettre sous les projecteurs des talents issus des 4 coins de l'île. Mais après son premier succès, toujours en 1975, Charles Morin Poty a commencé à écrire des chansons qu'il jugeait appropriées uniquement aux voix féminines. C'est de là qu'est né le groupe Féonal. Avy amin'ny tany Beala dia zay nataontsika hoe nanaovako azy hoe Féonal io zany. Fety vehivavy manokana zany satria misy namorona hira be dia be dia voatery za tsy maintsy nitady mpihira zany araka ny teneniko teo iny tady mpihira vavy sady afaka mandika io mba miseho amin'izay fotoana zay hoe mba mihetsiketsika ilay scène fa tsy ohatran'ny taloha manko rehefa mihira ny taloha dia mitsanga mahitsy zay dia manao deux parties dia ohatran'izany ihany zay zany ny alako ilay izy tselona moa dia mivazivaza satria tselona moa avy amin'ny mama ny ray tanindrazana ihany zay sany misangisangy amiko dia miteny anao nge ozy izy naniraka ny olona manetsiketsika raha io voalohany fa ohatrohatran'izany bon zay zany le izy fa kanefa tamin'izany modéré ihany le antonotona ihany zany le fetsena tamin'izay fotoana zay ka izy zany moa tsy milaza azy hoe tropical satria tsy dia zany loatra ny azo définiavana ny hiran'ny Féonal fa. Le groupe est actuellement en stand-by, mais Charles Morin Poty envisage de le ressusciter vers la fin de 2023. Outre Féonal, il a produit d'autres groupes à l'instar de Suimang ou encore de Mamian Delal. Mais Charles Morin Poty, c'est aussi la figure d'un lieu mythique, le glacier à Analakely. Il a été le gérant de ce lieu de 1997 à 2020. Nataoko zany mba ho vitrine musique malagasy zany ny tato amin'ny cabaret glacier tamin'izaho mbola nitantana azy dia manao vakodrazana rehetrarehetra eto Madagasikara nandeha tato dolodolo isan-kalady io zay nahatonga azy hoe rehefa lady na ny touriste rehetrarehetra mijery satria fantatrareo fa misy zavatra vakodrazana ao amin'ny glacier. Dia ny tanora sy ny rehetrarehetra manomboka talata manomboka alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy le mbola tsy dia malaza loatra fa le mbola mamaky sehatra zany reny programmeko tato mba promotion zareo zany fa nefa vedette indray nefa malaza be sabotsy sy zoma zany zareo nanaovako ny programme tato. Charles Morin Poty a déjà occupé divers postes à responsabilité dans le milieu artistique malgache. Il a été président du conseil d'administration de l'OMDA de 2004 à 2014 et directeur par intérim de cette institution pendant 9 mois en 2016.
Il était directeur de la culture au sein du ministère de la Culture de 2005 à 2019. Des postes qui lui ont permis de faire évoluer les affaires au sein de ces institutions. Mais ce qui fait sa fierté en premier lieu, c'est le fait d'avoir pu rassembler les Malgaches à travers ses activités. Satria misy ndraindray doyen faculté de lettres zay mbaka ato ato dia izy miteny hoe anareo nge hozy izy a nahavita be noho izay mpanabe amin'ny resaka ino fanambarana ny malagasy tamin'izay nanomboka tokoa marina zany misy ny tavaratra ndraindray tsy mahay mihira tatsimo tsy mahay mihira aty Merina ny sakalava surtout Merina sarotra be mihira nihira sakalava na tandroina be tsy misaraka fa amin'izao fotoana izao zany efa tsy fantatrao zay raha tsy manontany ianao hoe avaiza moa ankizy io tsy any amin'ny fampianarana mihitsy na tonga an'izay ozy izy le doyen fa hiranareo na tonga an'izay zavatra zay tena nampitambatra zany le malagasy ka ary zareo moa miteny hoe ianao mihitsy anisany anatiny io satria ianao nampivoatra ina moa zany namoaka ny hira avy any lavaoty rehetrarehetra tamin'ny fisian'ny Kayamba dans les années 75 ohatrohatran'izay zany le izy zay ngamba ny zavatra mba ataontsika hoe tsy haiko hoe azoko lazaina hoe mba tiako be